Andamanito, Andamanito, Yanao, Mitadianao, Mitadianao, Fatata, Famangetae, Tanam ni Fanaitu, Manirianao ni Nufuku, Andamanito, Yanao no fi alufaku. Culte de préparation spirituelle. Merci. Acclame le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez en sa présence avec des cris de joie. Sachez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, Dieu éternel, nous te rendons grâce, nous te louons pour ce moment que tu nous donnes d'être ensemble, ici, pour nous rappeler tes œuvres, pour apporter le témoignage de tes fidèles qui ont cru jusqu'au bout, qui t'ont servi et qui sont nos modèles. Merci pour la SVK, un outil entre tes mains qui va nous transmettre le message de la fidélité, le message de la foi authentique, le message de la glorification éternelle. Sois au milieu de nous, bénis ce temps, bénis chacun de nous et que tu sois honoré par tout ce que nous allons faire en ton nom. C'est par ton nom, Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous adressons cette prière. Sois béni pour toujours. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, un petit résumé de cet après-midi. La section femmes chrétiennes de l'Église FPM à Toulouse, SVK, vont vous présenter pour la première partie un théâtre. Voilà, comme le titre vous le voyez, Aquilas et Priscilla. Pour la deuxième partie, il y aura des chants et des danses. Bien entendu, nous avons des messages à passer pour toutes ces présentations. Voilà, donc pour commencer, on va commencer par le théâtre. Bon théâtre à tous.
pendant le règne de l'empereur Claude, 4e empereur romain. Aquilas était juif, lui et sa femme Priscilla formaient un couple exceptionnel d'évangélistes et d'enseignants. Ils accueillent souvent des chrétiens dans leur maison, où de nombreux cultes se sont tenus. Ils avaient dû quitter Rome, comme tous les autres juifs, chassés par l'empereur Claude. Dans le palais de l'empereur Claude, devant la menace que représentaient les Juifs à Rome, l'empereur Claude ordonna de les chasser. Il fit appel aux conseillers et aux scribes. Panolotsaina ravitry. Panolotsaina ravry. Panolotsaina randria. Kevitray mikasika ny jiosy eto Roma dia tsy izy ireo fa ny peregrini izay tsy mizaka ny zo romana, ny jiosy jodaista izay mpanaraka ny fivavahana jiosy, ny jiosy kristiana izay mpanaraka izany Kristy izany, ary ny farany dia ny prozelita izay tsy jiosy nefa niova ho jiosy ka lasa jiosy tanteraka. Noho izany dia raha vela itoy izao tabataba sy fikorontanana eto Roma izao dia miteraka tsy filaminana. Koa noho izany dia nanapa-kevitra izay hamoaka didy androana tsisy atakandro azy ireo hiala eto Roma mba hiarovana izany filaminana tanàna izany. Ritolodio tsara indrindra sanatria tsy manohitra ny torohevitrao akory. Sanatria tsy manohitra ny hevitrao akory fa te hanome soso-kevitra hafa fotsiny ahafahantsika miala amin'ny tabataba efa nehintsika. Azafady ramperora tsara indrindra. Rehefa diniana sy alaina ambony, alaina ambany, marina fanapahan-kevitra fa tsy ahita vahaolana ankoatran'izay tsika, sa ahoana izany? Ka avoeny ity ramperora androana andreo jiosy ireo fa dia manohana fampiarana an'izany izay. Sarotra dia sarotra tokoa izy ity a. Eny ary, saotra anareo namaly ny antsonay sy fampidinidinika teto aminay anio. Tananay ny fanapahan-kevitra noraisinay tany amin'ny voalohany. Manohana anao izay ramperora. Horohana hiala eto Roma ny jiosy. Roay mihitsy. Aiza le miaramila? Miaramila! Ampitiro ny mpanora-dalàna.
Andre matu ralila panura dalana. Panura dalan. Yentuk. Manurata lalana. Avoka nya perura Claudio. Lalana mandika ni juice red ya letrom. Refa voshura to zay dia eto aty siniavinay. Mazava? Eny amperora tanterana ny baikinao. Ianareo mpanolo-tsainako afaka mandeha. Plusieurs chrétiens sont réunis dans la maison d'Aquilas et Priscilla. À la fin du culte, Aquilas remercie le Seigneur de leur avoir permis de se réunir une dernière fois avant de quitter Rome.
Aquilas et Priscilla se concertent, se demandent où ils vont vivre en quittant Rome. Ils ont deux possibilités, Éphèse ou Corinthe, où ils ont une maison et une entreprise qui fabrique des tentes. Mais ces deux villes sont tellement éloignées de Rome, le voyage va être long et éprouvant. Ils décident de confier leur voyage et leur avenir au Seigneur. Antsika tsy maintsy miala eto Roma zany tsika no didina voakan'ny empereur Claudio dia ho aiza zay navoakany didy navoakany dia tsy hitako izay ambaranao fa andao apetraka amin'ny tompo e marina tokoa zany fa andao tsika hivavaka hivavaka tsika andao hivavaka tsika tompo nandritry ny fotoam-pivavahana teo dia ianao efa nampianatra anay hoe aza manay na inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba misaorana no entinareo manandratra ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Koa mivavaka aminao zahay tompo. Hifonanay aminao ny fanahinay. Ary mety izy ianao tompo hitantana ny dianay amin'izay rehetra lehanay satria ianao no Andriamanitray. Ary misaotra tompo satria mamaly vavaka anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. 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 Misaotra anao fa dia tsy haiko izy ty ahoana ny atao fa dia mampiasa saina. Ahono aho? Eny ranga? Manana trano tsika ny Efesosy dia manana trano koa tsika ny Korinto. Ary misy orinasa fanaovana lay ihany. Asa iza mety mampandripandrisaina anao? Ary marina tokoa zany ary tena efa manana andehanana tokoa tsika na ny Korinto na ny Efesosy fa saingy izao hoe tena lavitra veto Roma. Tena lavitra kosa aloha Efesosy tena lavitra. Korinto somary akaikikaiky ihany. Saingy raha mazoto sika vitatsika ihany io. Ary efa napetratsika amin'ny tompo koa ane le izy donc maninona moa no mampiahy atsika? Marina tokoa zany fa milamina iny fa andaorintsika nomboka nomakomana ny dia. Nomana entana andaory andamin'ny entana andaory andamin'ny entantsika ray. Après un long et éprouvant voyage, Aquilas et Priscilla arrivent enfin à Corinthe, dans leur maison. Ils remercient Dieu de les avoir accompagnés tout au long de ce voyage et lui confient leur séjour à Corinthe.
izy no nyteny amintsika hoe tsonjovinareo nyvoromanidina ozy izy fa sady tsy mijinja no tsy mamafy ary tsy mitona any atsopotra kanefa izy no mamelona azy ka maika fa isika va tsy ravitra noho izany fa isika tena marina mihitsy zany lazainao zany a inatsony moa ny anapiako an'izany fanazavanao zany tena marina loatra ny fanazavanao tsy alao hoe tsy mieritreritra tsony asa androany fa dao mba hiala sasatra kely dao ary andao tsika raha hiala sasatra ary raha vizany ianao kosa ve dao hiala sasatra ary dao ary mila tamina ka dao ary dao Lors de son deuxième... dao ndendesa dao mba akasasatra dao ivoaka andeha hijery tanàna tsika tanàna vaovao atsika tsika fa zay tianao ivoaka dao ary dao tsika andeha Rencontre entre Aquilas, Priscilla et Paul. Lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul s'arrête à Corinthe. Il y reste 18 mois. Il y fait une très heureuse rencontre, Aquilas et Priscilla, qui deviendront ses collaborateurs jusqu'au bout. Aquilas et Priscilla se promènent et rencontrent Paul sur leur chemin. Comprenant qu'il était un juif romain comme eux, juif chrétien comme eux, il propose de l'héberger et lui donne un travail dans leur entreprise. Car comme eux, Paul fabrique également des tentes. vahiny angano zany vao tonga avy anantena za kosa Aquila ry izy Priscilla vadiko fa ny mahafantatra anao zay faly mahafantana hoe mivady hono aho izy mivady mitady toerana toriana mantsy ahy sao dia mba mifantatra tranom-bahina nareo fa mikasy ijanona eleto Korinto nga ianao arakaraka ny zavatra ataoko ety ihany ka miankina amin'ny fahitako asa koa ay fa mikasa hijanona ela zay arakaraka ny fahitako asa koa ny ahafahako hijanona ela na satria kristiana mantsy ahy mitorany Jesosy mpamonjy zao tontolo zao ka ay zay koa anie ka kristianiny efa vita batisa zahay ary tany Rome zahay no nonona taloha fa saingy voaterina katy à Korinto no nididina avoakany Claudio Empereur Claudio nandroakany Jiosy ay za koa ny Jiosy Jiosy fa mizaka zom-pirenena romanina ary mpiavantsika zany ay mpiavana mihitsy ka zao hoe raha tianao dia any aminay metrano dia misy asa koa afaka omenanao raha toka sitrakao ary mpanao lay ny asanay sahoana raha mantona atao ye tena faly anay mihitsy ny andrayanao sy ny ampiatrananao ary ny ara-iasa aminao tena misaotra anareo mivady mihitsy sady ny raharako any mpanao lay tena mety ny raikitra zany ay ka zao hoe alao ary ndao tsika ho any an-trano andao an-trano dia raisiko ny entanao efa reraka angamby ianao zany misaotra afa dia andao androso any an-trano ary io Silas et Timothée arrivent de Bérée et cherchent Paul. Silas est un citoyen romain, membre de la première communauté chrétienne de Jérusalem et compagnon de voyage de Paul dès son premier voyage missionnaire. Timothée est essentiellement connu comme fils spirituel et proche confident de Paul.
Il est devenu chrétien lors de ce deuxième voyage. Paul est heureux de retrouver ses compagnons de route qui se sont arrêtés à Bérée, tandis que lui-même a continué sur Athènes puis Corinthe. Il les présente à Aquilas et Priscilla. Ensemble, ils vont continuer leur mission d'évangélisation. Mba manahoana fahitanareo ny mpiangona rehefa tsika mandeha any mitorany synagoga reny. Resaka filazantsara angamba ny tianao resahana sa? Zany mihitsy ka. Ny aloha fahitako azy dia izao hoe tena mahaliana ny zareo mihitsy ny ady-hevitra ifanaovana aminy a. Zako aloha tena mahatsapy hoe tena variana ny olona mihaino ny toriteny izay ataonao a. Ary raha jerena tamin'ny sabata farany teo fotsiny izao maro dia maro mihitsy no niova fo ho an'ny tompo na jiosy na jentilisa. Zany mihitsy. Za aloha tena hiezaka mihitsy isika tena hitovy filazantsara amin'ny jiosy sy jentilisa. Tena atao mafimafy mihitsy ny fitoriana. Mankina kely nareo fa mare olona mandehandeha ao tokotany aho zany a. Misy olona tazominy kely ary teo jereko e. Manahoana tompoko? Manahoana tompoko? Mandroso ianareo, mandroso tompoko. Sekitady amin'ny Paul azafady. Paul misy mitady anao reto a. Nanontany tao ivelany teo izy dia atony ianao dia namindroso areo. Anareo marahalahy, manahoana. Andraso aloha anao fampalalana. Tiry izy mivady a, namako niaraka ny torotamiko. Izy ny Silasy a, dia izy ny Timoty. Fa izy reto a, ilay niteneniko taminareo hoe misy namako andrasako any. Dia izy mivady indray a, izy ny Aquila dia vady ny Priscilla. Fa mahafantatra tompoko. Fa mahafantatra indrindra tompoko. Mahafantatra tompoko. Izy mivady reto izy mirahalahy no nandray nampiantrana eto Korinto. Ary mbola izy ihany koa na miasa ivelomako eto. Ka ahoana ary zareo homariky n'izany fionatsika izany, ahoana raha mivavaka kely sika? Sitrako ny tompoko nday vavaka ary. Tompo, misaotra anao izahay no nitarianao sy nitahinao ary niarovanao ny dianay hatrany Beria sy Atena ka hatreto Korinto. Misaotra anao koa izahay no nampioninao tamin'ny Paul mpanomponao sy ireto havanay ireto. Tompo, mangataka aminao izahay, ny asa apetraka ao aminay mba taio hamokatra tsara ho fanjakanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Sao ary a, efa tonga ihany anareo a anatevin-darina anay eto Korinto. Ka handeha isika dia hitovy filazantsara hitorany Kristy eto Korinto mba tonga ny jiosy sy jentilisa anaikan'ny Kristy. Amen. 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 All right. Paul, Aquilas, Priscilla, Silas et Timothée vont à la synagogue. Le chef de la synagogue donne la parole à Paul, qui se fait huer et insulter par les Juifs. Secouant alors ses vêtements, il leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les non-juifs. »
Aquilas et Priscilla, Silas et Timothée vont à la synagogue. ry rahalahy raha misy koa satria efa voreto sika raha misy fampianarana ataonareo amin'ny olona dia ataovy. Ry lehilahy Israely, za dia mitoranareo aniony amin'ny Jesosy avy any Nazareta. Izy dia tsy maintsy nijaly ka nongona taminazy fijalena ka nitsangana tamin'ny maty. Izy dia nasandatra Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy familan-keloka ho an'ny Israely. Fa izaka izany Jesosy zany, tsy manaiky an'izany ka asanareo loatra. Izy ny fananganana ny velona sy ny maty. Koa izay mino azy amin'ny anarany azahoana famelan-keloka. Tsy manaiky an'izany, tsy mahalala an'izany zahay ka. Koa izany Jesosy toriko aminareo izany dia izy no Kristy. Tsy manaiky an'izany kitsika. Non, tsy manaiky an'izany tsika ki. Oka ho andohanareo ny ranareo, afaka amin'izao sisa zao dia andehana amin'ny jentilisa. Tsika ki tsy manaiky an'izany, tsy manaiky tsika. Tsy mahalala an'izany Jesosy zany tsika. Dans la maison, dans la maison de Titus Justus, un non-juif qui adorait Dieu et dont la maison était juste à côté de la synagogue. Il y avait également Crispus, chef de la synagogue. Lui et sa famille crurent au Seigneur. Paul annonce qu'après 18 mois passés avec eux, il va quitter Corinthe et continuer sa route vers la Syrie en passant par Éphèse. Aquilas et Priscilla décident de le suivre. Misy zavatra lazaina aminareo. Raha tadidinareo tsara, fotoana fofona tongavako teto Korinto dia nitory an'i Jesosy Kristy tany synagoga. Ka tamin'izay dia niteny ratsy ny Jiosy, tsy nanaiky izy ireo fa sady niteny ratsy ka nandeha. Ka ianao ry Titosy, rahalahy Titosy no nandray atao an-tranonao. Fa ianao sy ny ankohonanao kosa ry Krispo, efa nandray an'ny tompo dia niaraka nitory tamiko. Ka efa maro be mihitsy ny Korintiana nandray an'ny tompo ary maro koa efa vita batisa. Ka rehefa nitahin'ny tompo ry taona sasany nitoerako teto dia ankehitriny dia terim-panahy tsy maintsy hiala anareo. Andeha no nidiako an'ny Siria.
ka hanao velomanareo aho. Dia mahireza mitoera tsara miambena fa ny tompo nomba anareo, mitory amin'ny fasahina toy izy ny asa fa ny tompo nomba anareo. Alohana sarantsika dia oka tsika vavaka. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izay fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Ny asa ianao tompo tamin'ity toerana ity ka tsy nisy nasakana izany. Ka ankehitriny tompo dia mametraka ilay tondronao izay efa navoronao tamin'ity toerana ity. Ao ny efa mihinanao tanteraka tompo, fa ao ny tsy mbola mihinanao ka mbola hitoriana ny filazantsaranao. Ka tahio tompo ireto namanay izay mbola anao nohy ny asa, fa zapanimponao koa andeha hiverina anohy ny fitoriana any Seria. Ka apetraka eo ampelantananao tompo ny finoan'izy ireo, ka tonga iorina tsara ary tory amin'ny fasahina. Ko amin'ny anaranao Jesosy tompo nametrahana izany. Amen. Zay mivady koa anaraka ny Paoly dia angatadalana aminareo zay lasa ranavavy dia mafitabe amin'ny asan'ny tompo araka izay afatra napetraka Paoly anareo zay. Dia mirary soa anareo mandram-piona indray raha lerantao. Mandram-piona tompoko. Mandram-piona tompoko. Veloma tompoko. Durant la longue absence de Paul, il vint à Éphèse un juif appelé Apollos, originaire d'Alexandrie. C'était un érudit, un habile orateur, spécialiste des débats. Il enseignait diligemment et avec hardiesse les choses qui concernaient Jésus, mais sa connaissance était limitée. Il ne connaissait que le baptême de Jean. Il pouvait seulement proclamer que Jésus était le Messie attendu. Aquilas et Priscilla invitent Apollos chez eux. En revenant de la synagogue où Apollos a prêché la bonne parole, Aquilas et Priscilla lui font part de leur étonnement qu'Apollos, homme érudit et éloquent, n'ait parlé que du baptême de Jean-Baptiste. Ils se proposent de lui enseigner le baptême du Saint-Esprit, ce qu'Apollos accepte avec humilité. Ngaso mandroso petrapetra tompoko drasy fa ndroso ody ambavafo kely azafady fa reraka ny namantsika salama ianao petrapetra. Nafinaritra ny fitaom-pivavahana androany tao amin'ny sinagogy iny izay no tena faly nandray anao satria tsy dia matetika izay no mandray mpanompon'Andriamanitra toa ianao. Tena marina zany. Tena marina mihitsy zany lasain'ny vadiko zany tena nahazo mpandahateny tena mahay mihitsy izay nahazo anao sady hita fa tena mahery ny tenin'Andriamanitra ianao tsafa mihitsy ny afanamponao tory ny tenin'Andriamanitra ary nentanentana avokoa ny fon'ny mpiangona ny ainao. Ny aloha ny nahafaly andrindra dia izao hoe tena nampianatra marimarina momba ny Jesosy ianao ary tena tamin'ny fahasahina. Ka tsy izany mantsy fa zao hoe izay mivady dia kristianina
niarany asa tamina mpanompon'Andriamanitra ray zay dia rehefa niarany asa eny andritry ny heritaona sy tapany teony eo dia tonga teto zay dia izy nanony diany nankany Galatia sy Antiokia dia zay nijanona teto ihany ka dia vavinandao anay ane izy fa mety ho fantatrao ane izy tsy fantatrao izy Paul ny anarany mbola tsy nahitaza efa reko ny lazany fanompon'Andriamanitra lehibe tamin'ny fampelezana ny filazantsara zany mihitsy famerenana fiangonana tena zany mihitsy fa hono tompoka raha tsy madiso hoe fa taiza ianao no niofana ny tena mahay mandahatra mafimarina tokoa momba ny teny misoratra masina toy ireny zao zany olazaiko anareo ny mombana jiosy ny filazanako tao Alexandria no teraka nianatra ny fampianarana soratra masina ny tenako ary tsy zany ihany fa nandray fofanana matotra momba ny finoana kristianina ary zao zay no nahatonga nahitako an Jesosy sy nandraisako azy ary dia vonona ny tenako nanolo tena nompo azy tena tsara zany tena mahafinaritra zany lalana antondran'Andriamanitra ary tena lalina ilay fitondran'Andriamanitra ka taminao nresaka tao amin'ny sinagoga dia nahagaga dia zao nresaka batisa ianao dia batisa amin'ny anaran'i Jaona no nresanao fa tsy mba nresaka mihitsy ianao ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na ny fandraisana amin'ny fanahy masina misy antony manokana nanaovanao an'izay sa tena tsy mbola niresaka amin'izany aho satria tena mbola tsy henoko zany tsy mbola heninao mihitsy zany ka zaho ary tianao ary ve nianatra miaraka aminay ny lalàn'Andriamanitra sy ny batisa tena tiako tokoa ny androso bebe kokoa amin'ny fiainana amin'ny Kristy ka dia vonona ny tena fa dia isaorako betsaka ho anazy fa dia raikitra zany ary fa dia efa masaka nahandro tompoka manasana isakafo atao isakafo ary aloha ary atao isakafo kely ary tsika aloha dia rehefa avy eo tsika mihaona indray na dia tsy fantatro aza zay fomba hitondranao azy mety tsy azoko ny antony fiainako any Apollos quitte Éphèse pour Achaïe. Plusieurs chrétiens sont réunis dans la maison d'Aquilas et Priscilla pour lui dire au revoir. Ils lui remettent une lettre pour qu'il y soit bien accueilli. matetika mionetsika dia amin'ny ampifaliana hatrany ary androany dia fatatsika ny antony ivrintsika eto dia anaovantsika velomany avatsika dia fatatsika ny asa zay nataony teto fa maro dia maro ny asa vitany nitorony tenin'Andriamanitra tamin'ny mpasahina naneo tamin'ny soratra masina fa Jesosy no Kristy ary dia fantatrareo ny asa vita fa tena maro dia maro koa dia mangataka anao zay ry sotra indrindra ianao no angatahanay ampiseho zany araky ny zay efa atao hoe fantatray ny asa nataonao maro dia maro izy ireo fa naseho anao tokoa fa Jesosy no Kristy
ary dia soranao anay a ny zavabita izay nataonao teto zava-dehibe loatra no nataonao koa misaotranao zay satria ny mpiara-miangona aminay reto dia tongeto anao velomanao dia tsy inona akory zany a fa kristianina izay efa resy lahatra amin'ny fanarahana ny Jesosy Kristy ka moa ve mahafaly anao ny fiarahana eto. Misaotra ianareo nefa tsisy tokony hisaoranareo satria Andriamanitra no niasany tamin'ny alalantsika. Sika izao dia asany tanany ihany ka andao hoterantsika ny anarany masina ary voninahitra anazy rehetra ihany. Za kosa no hisaotra anareo satria afaka nizara ny tenin'Andriamanitra taminareo rehetra izao ary koa nahatsiaro nandray zavatra betsaka avy aminareo. Izay no nandray zavatra betsaka. Misaotra mindrindra. Izay no nandray zavatra be dia be avy aminao fa dia ianao nisaorana. Misaotra manokana aminareo vady izay nampiatrano ary koa mbola nanampy tamin'ny fizarana ny teny masina na ahafahako nalala bebe kokoa ny tenin'Andriamanitra fa dia saotra indrindra tompoko. Izao izy menakavy hiala ato amin'ity toerany ity ka hitododohan'ny Akaia raha sitrapon'Andriamanitra dia manao veloma aminareo amin'ny anaran'ny tompo raha hisaraka eto tsika dia tononoko aminareo ny fiatanana avy amin'ny iray ka voninahitra ihany mbola ho tononontsika ho anazy dia manao veloma aminareo amin'ny anaran'ny tompo. Eny ary ry Apôlôsy, tsy ho tia teny izay na hibodo anao ho anay irery ihany fa fantatra ny fanomezam-pahasoavana men'ny tompo anao ka mba tianay koa ny anadanay sy ny ravavinay any Akaia mba handray izany ka dia mahereza amin'ny asan'ny tompo. Saotra indrindra tompoko. Saotra tompoko. Manaraka izany Apôlôsy dia ity misy taratasy omenanao nosoratana omenao any amin'ny mpianatra any Akaia. Nosoratana ao ny fangatahanay azy mba handray anao tsara ka mino izay fa rehefa tonga any ianao dia ampatanjaka ireo mino noho ny fahasoavana. Saotra tompoko. Dia mandray tanana anareo ary manao velomanareo amin'ny anaran'ny tompo fa dia Assisi. Eny ary fa dia mafitabe amin'ny asan'ny tompo dia mahereza hatrany. Sotrano anareo dia vitanan'ny tompo mbola hitoetra lalandava mitokantranonareo ary anaraka anareo mandrakariva ny fiainana. Saotra indrindra fa dia mirary soanao izay. Ndao ary. L'empereur Claude est mort. L'empereur Néron qui le succède permit aux Juifs de revenir à Rome. Aquilas et Priscilla, dans leur maison à Rome,
Ils sont émerveillés par le plan de Dieu qui les a envoyés à Corinthe puis à Éphèse. Rien n'a été le fruit du hasard. Dieu a tenu sa promesse. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Prince Efesos, tena very neto indray. Tena faly aho ary tsy tsahatra ny saotran'Andriamanitra noho izany. Lalina tokoa ny fitondran'Andriamanitra satria tineonao tsara raha tsy maty ny amperora Claudio ka ny verineto ny amperora Nerona dia tsy tafaverineto mihitsy any antsika fa zaho anga tena tsisy kisendrasendra ary tsisy zavatra mandeha ho azy ny fiainantsika fa avy amin'ny avokoa ary mahasoa daholo izay tendreno alehantsika sy hojiavintsika. Tena marina mihitsy zany. Naseho an'ny fantenaandriamanitra tsara tokoa izy ary hita fa tsy andriamanitra tsara fotsiny fa mbola mpanao tsara ihany koa fa raha dinianao koa ane tany amin'ireny tany rehetra nalehantsika reny ane dia nataony daholo ny zavatra rehetra izay natao mba hanalehibe ny ambainday ny fanjakana ary indrindraindrindra nampitombo ny finoantsika ihany koa. Tena marina mihitsy zany ary nitanterahany tamintsika ilay fikasana nataon'i Jesosy hoe tsy anareo no nifidy ahy fa ianareo no fa izao no nifidy anareo mba handeha sy hamoa sy haretany vokatrareo. Tena mamy miaraka amin'ny tompo. Tena tsara, tena mamy, tena marina zany. Hatray, atsika reto variana amin'ny resaka eto nefa ho avy eo anie ny fiangonana. Ay, ho avy eo andao namprimina reto. Ary malaky ianao ary. Afenina zareo reto mikorotana be reto. Ainga malaky ary ianao. Reçoivent de nombreux chrétiens chez eux, dont une invitée, Phébé, une diaconesse de la communauté chrétienne de Sancré, port oriental de Corinthe. Elle fut recommandée aux chrétiens de Rome par Paul, qui lui remit la lettre aux Romains. C'est cette longue lettre qu'elle remet à Aquilas, et Priscilla la partage à l'Assemblée en lisant quelques paragraphes. Mahafinaritra ny fiainantsika eto. Ay, tonga ny vahintsika. Mandroso tompoko. Miraba tompoko. Miraba tompoko. Miraba tompoko. Mandroso tompoko. Miraba tompoko. Mandroso. Mandroso. Mandroso daholo. Mandroso tompoko. Mandroso. Mandroso daholo tompoko. Mandroso. Maka seza tompoko. Mandroso. Mbola misy toerana ato raha mila toerana ianao. Kary ny fanaontsika mahazatra dia zao fionatsika izao moa dia fionana izay fantatsika fa iarahantsika mivavaka foana dia iara hivavaka tsika androany hanolotra ny fiainantsika ho an'ny Jesosy Tompo ka dia iaraka hivavaka ary tsika tompoko. Tompo, misaotra anao zay fa mbola novorianao teto an'io indray ary ny tanterahanao ny teninao fa raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao
dia eo fovoana ianao ka dia meteza ary ianao hitarika izao fotoana izao ary apetrakay ombany fitahinao tanteraka izao fivoriana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Amen. Ry havana manambahintsika androany a dia ny havantsika foiby izay avany Cancréa any Korinto izay misy ny ray aman-drenitsika Paoly koa dia mangataka anao zay ranabavy androso eto anoloana ho arabain'ny fiangonana. Dia misaotra anareo amin'ny fandraisanareo sy ny fiarabana ary averiko aminareo koa izany fiarabana izany dia samy tratra soa tompo. Misaotra anao tompoko fa dia mirary soa anao araky ny fahatongavanao eto moa dia isaoranay anao satria be dia be tokoa ny zavabita ary ny zavatra novakina teo fa dia tonga soa eto aminay ianao mirary soa hatrany mba azo ny fanambinana rehetra izay eritreretinao azo eto am-pandalovana amin'ity toerana ity ka oka ianao tsy salasala mihitsy raha toa ka misy fanampina tianao ilaina avy amin'ny fiangonana. Ny ray aman-drenitsika Paoly dia nanoratra taratasy matevina dia matevina izay omena anareo fiangonana eto Roma dia ity atolotra anareo ity dia mamaky finaritra tompo. Ia, misaotra indrindra tompoko. Tsara ny manamarika fa ity boky ity dia efa novakinay mivady efa nasehoananay meloha dia novakinay izy ity ary tena mafonja dia mafonja ny zavatra reketiny ato mikasika ny fiangonana mikasika ny finoana kristianina ary misy hevi-dalina izay tsy maintsy hodiniantsika miaraka ato anatiny fa tsy manam-potoantsika andalinana izany satria tena lava dia lava mihitsy izy reto fa no ataontsika dia izao hoe misy andalatsoratra vitsivitsy notsongaina ao anatiny dia ireo andalatsoratra masina vitsivitsy ireo no vakiana amintsika mba hoentitsika mody mba tsy hangahiahintsika hody mba hanana teny avy any amin'ny zokintsika Paoly amin'ity taratasy ity koa mangataka anao ry Priscilla vady koa amaky ireo andalatsoratra izay notsongaintsika omena nyreto avantsika ireto. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voaantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, ho an'izay rehetra any Roma, malala an'Andriamanitra, sady voaantso no masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo. Voalohany, misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ao noho ny aminareo rehetra satria efa re eran'izao tontolo izao nilaza ny finoanareo. Tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'ny jiosy aloha dia avy eo amin'ny Jesy koa. Fa fahafatesana ny tambony ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Raha manaiky amin'ny Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana avy tamin'ny maty dia hovonjeny ianao fa amin'ny fo no inonareo azahoana famarinana ary amin'ny vava no anekena azoana famonjena. Koa amin'izany dia mangataka aminareo rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba ho atolotrareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia ho fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ary ho an'izay mampahery araky ny filazantsarako sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy ho an'Andriamanitra tokana ihany sady endriny ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay. Amen. Ka izay sery havana no teny notsongaina hoentitsika mody any tokantranontsika tsirairay avy. Mino fa
vaovao mahafaly ho atsika izany taratasy ny soratan'ny Paoly izany ho ambin'Andriamanitra ny tsy taratasin'ny Paoly ity ho entina iarovana amin'ny fiangonana satria fatatsika ny zavatra mahazo atsika fa tsy mora mihitsy ka dia mirara soa atsika rehetra ny tompony omba atsika. Amen. Amen. Ka noho nisa raha atsika dia raha atsika manao eo mpitsanganana vavaka nampianarin'ny tompo dia avy eo dia ataotsika hira anankiray ny fanampy ny 420 andininy voalohany. Rainay izay any an-danitra Mamesinao ny anaranao, mitonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tantaka ny an-danitra, menanina rasazazaonay, ary mamela ny elokay, tahaka ny amelana izay meloko taminay, ary aza mitondra ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao fanjakana sy ny hery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ka dia ataotsika ny hira fanampy ny 420 ny andininy voalohany dia ny fiangonana ray manontolo avy eo manao ny andininy faharoa miaraka amintsika. Manampitsika hitsangana hira tompoko.
Chers spectateurs, Aquilas, Priscilla, ainsi que tous les participants vous saluent au nom de la SVK. Le thème de la SVK cette année est la persévérance dans la foi. L'histoire d'Aquilas et Priscilla n'est pas tombée par hasard entre nos mains. Au départ, nous étions partis sur une autre histoire, mais Dieu avait mieux à nous proposer. Aquilas et Priscilla auraient pu être désespérés lorsqu'ils ont dû abandonner leur vie à Rome pour un avenir incertain. Mais ils ont choisi de faire confiance au Seigneur. Ils n'imaginaient certainement pas qu'ils allaient croiser la route de Paul et que Dieu allait les utiliser pour évangéliser, accomplissant ainsi la parole du Christ. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils avaient tout simplement une foi inébranlable en Christ. Comme eux, de nombreux chrétiens des premiers temps ont continué à prêcher au péril de leur vie que Jésus est notre Sauveur et qu'il nous a purifiés par son sang sur la croix. L'histoire de Paul et de tant d'autres martyrs en témoigne. S'ils ne se sont pas acharnés pour continuer ces missions, nous ne serons pas ici aujourd'hui. Leur courage et leur persévérance nous permettent de voir l'accomplissement de la promesse du Christ. Les fruits de leur foi et de leur persévérance sont au-delà de ce qu'on aurait pu penser au début de leur histoire. Alors aujourd'hui, la FPMA Toulouse est dans le Wiener Chandfingunen. Peut-être que l'avancement de notre projet ne répond pas à nos attentes. Peut-être que nous nous demandons si nous y arriverons un jour. Peut-être que Dieu va nous amener dans des chemins auxquels nous n'aurions jamais pensé, voire des chemins totalement à l'opposé de ce que nous avons planifié. N'a-t-il pas dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix ». Mais soyons sûrs d'une chose, son plan ne pourra être que parfait, car il connaît les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alors aujourd'hui, abandonnons-nous à Christ, offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, afin que ce n'est plus nous qui vivons, mais que Christ vive en nous. Soyons reconnaissants pour tout ce qu'il nous a déjà donné, les talents de chacun mis au service de ce projet, la communion de l'Église autour de ce projet, les dons que nous avons déjà reçus et d'autres encore que nous ne soupçonnons même pas. Mettons de côté nos doutes et nos craintes, faisons des pas de foi. Dieu se tiendra à nos côtés et il fera des miracles. Dieu soutiendra notre foi, il pourvoira à nos besoins et transformera notre situation en victoire. Soyons persévérants, car en effet, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Remercions le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, comme l'histoire d'Aquilas et Priscilla nous l'a montré. Toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Alors aujourd'hui, levons-nous et bâtissons. À lui seul soit la gloire. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Encore gloire à notre Seigneur. On tient à remercier les participants au théâtre aujourd'hui parce que c'était un laborieux travail et pour leur courage, leur dévouement et surtout grâce à l'aide du Seigneur. Le théâtre a été écrit par Arlas Ndjamefassou, il n'est pas là mais on le remercie. Merci Arlas. Merci Arlas. Pour les rôles principaux, je ne suis pas tout commencé de peur d'en oublier, donc vous allez me gronder après, mais je vais juste citer les rôles principaux. Dans le rôle d'Aquila, il y a Jean-Yves. Il est là. Ah, pardon, je ne vois personne, désolé. Priscilla Fouangui. Paul Anta. Claudio
Claudia. Voilà. Silasi, Vanessa. Timothy, Christiane. Ça va. Chantal, Titoussi. Vero, Fluent Synagoga. Vanessa Josto. Après, il y a tous les chrétiens qui étaient là, sont tous des membres de la SPK. Et derrière tout ça, il y avait un coach formidable, Boulatina. Elle est où, Boulatine? Notre coach. Apollos, pardon, excusez-moi, c'est Apollos, c'est Tine. Apollos, Tine. Voilà. Et encore merci à tous. Donc, l'après-midi n'est pas encore fini. On a fini la première partie. On va prendre une petite pause. On va vous réserver encore des surprises pour la deuxième partie. Donc, on va vous laisser quelques petites minutes. Vous allez pouvoir discuter entre vous, goûter, voilà. Une petite recommandation, s'il vous plaît. En fait, pour le goûter, il faut pas manger en fait sur la partie devant. C'est la recommandation du propriétaire du lieu. Il faut manger un peu. Il faut aller vers l'arrière, s'il vous plaît. Il y a des boissons chaudes aussi. Vous pouvez vous en servir. Encore merci. Gloire à notre Seigneur. Hein? Au fond. Ah, pardon. C'est vraiment à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Je suis désolée. Voilà.
Estás aquí, estás aquí, alrededor te siento, al caminar te veo, en mi despertar, en mi dormir, aún dentro de mis sueños y de tu paz me lleno. Y me faltarían tantas palabras para describir cuánto me amas. Has sido bueno, has sido bueno. De tu gracia y favor me has cubierto. Y no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué amarme tanto si no lo merezco? Cada día viviré solo para ti. Estás aquí, estás aquí. En mi aflicción te encuentro, devuelves mi consuelo. En mi caminar, al sonreír, dentro de mis sueños y de tu paz me lleno. Y me faltarían tantas palabras para describir cuánto me amas. Has sido bueno, has sido bueno. De tu gracia y favor me has cubierto. Y no lo entiendo, y no lo entiendo. ¿Por qué amarte tanto si no lo merezco? Cada día viviré, cada día viviré. Cada día viviré, cada día viviré solo para Notre Seigneur, il est le fin sauveur, il nous a tous aimés, donnons-lui notre cœur, car il est le seul sauveur, et louons toujours le Seigneur. Louons notre Seigneur, il est le grand sauveur, il nous a tous aimés, donnons-lui notre cœur, car il est le seul sauveur, et louons
Izay fotompifali Mia manome pitahi Hetsaranao Tokina iantony fisil Mandraka izay ny faniry Eo anilanao Kalohin'izao Ihagsaranao When my way groweth drear, precious Lord, lingered near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me home to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the shadows appear and the night draweth near, and the day
Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me home. Let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home.
Ah. Ciao, mi sparando io non ti chissao, i faranati uel zayati atan, so io no varina cana di nuisan, avela usayan patainjai, fami sfiaina na mi anja ti caracizai, fiana panelo toftara karakar, kajenizao, mi urenatal. Mi urenatal,
Akanku twadinu now Famar favor zalala tikizao Natonyavku se fumarich Atonga utki situech Nefsa matuk fiana tanakizan Sosiana kundi fana ki fa payedachan Timis mapanaran tumpun mumbatsik Smack your tafit ya Azamyalam te sosianawo Ninina tum se wam fianana Azatin fae favanan faranzao Ninina tum se wam fianana Miurena tarana Ninina tum se wam fianana Ninina tum se wam fianana Maya reza fona fona now
sakamame nonitavako ny ranomasoko torotoro ato anatiko ny fo sy fanaiko teikao iatso mafia ane fanka sitrananao tiadalau fato sikini fatsapana na ny fitiavanao mirotsaka mame no ny davako ny ranomasoko torotoro ato anatiko ny fo sy fanaiko to mafiane fanka sitrananao tiadala fato sikini fatsapana na fitiavana Antumafiane fanka sitrananao tiadala fato sikini fatsapana na ny
Sarubi
tamin'ny lalatiana vatym-pitandrina filopanamby madame Rachel, mpitanjohatra madame Angelina Razandrakoto sy madame Viviane Robin, dia mpitarainy vola madame Rakotondraina Sylvie sy madame Josiane, ny mpanositsaina misy anankiefatra dia madame Laura vady ny tenako, dia ho anankiroa madame Marcel sy madame Ramonjy Arabony Isabelle moa dia efa lasany demandry. Tamin'ny voalohany dia sampana SVK fotsiny no niantsona ny fikambanana vehivavy fa notovahana hoe kristianina, ilay hoe sampana vehivavy teo dia natao hoe sampana vehivavy kristianina SVK. Nisy Zakabe tany Paris ary tamin'io Zakabe io no novana ny anaran'ny sampana vehivavy kristianina fa tsy sampana vehivavy tsotra fotsiny. Zakady eto amin'ny IPMA Toulouse. Tamin'izao fotoana izany dia mbola vitsivitsy ireo IPMA eran'ny Frantsa no nanana sampana SVK Toulouse dia isany ao anatin'izany vitsivitsy izany efa mibabebe taona ihany izy zany amin'izao fotoana izao satria izao antsika efa 2023. Mandroso dia mandroso tokoa sampana vehivavy amin'izao fotoana izao toa efa mahatratra enimpolo eo ny sampikambana ao aminy. Mandroso izy eo amin'ny lafiny ara-tsosialy ary indrindra eo amin'ny lafiny ara-panahy. Ireo birao mifandimbo moa dia tsy mitsaratra mikapika hevi-baovao na tsarana ny fikambanana ary tsy ataon'izy ireo ampanjavatra ny fikolokoloana ny ara-panahy. Fa ity misy tsetsatetsatsiaritra kely. Tanora moa no maro anisa amin'ireo fikambanana. Jejojejy kely izy ireo, jejojejy kely hoy aho fa jejojejy be tsy maninona nefa zany fa tsy ino mavehivavy amin'ny vehivavy. Dia novana mangamanga ilay fanamiana voalohany maitso fotsy. Avy eo indray tateoriana kely dia novana maitsomaitso indray ilay mangamanga teo. Manaraka ny toetrandro ony dia hoy aho hoe dia rovino novana mena, novana mavo, novana orange. Fa tsetsatetsatsiaritra ihany iny. Fa fananako ny teniko. Ianao vehivavy eto amin'ny IPMA Toulouse tsy mbola ao amin'ny fisampana dia tongava anatevin-daharana. Tsy hanenina ianao fa ho hitanao ao ny fifankatiavana, ny firaisan-kina, indrindra ny fanolokoloana ny fiainana ara-panahy. Tsoroka aminao eto fa ny sampana vehivavy kristianina IPMA Toulouse dia sampana velona miaraka amin'ny vehivavy mavitrika. Mila velona ny SVK Toulouse ho dia raina ny tompo. Amen. Sotra tompo. Ny tenako moa dia niditra tato amin'ny sampana SVK tamin'ny taona 2019. Tena mbola tanora eritrerony tokoa raha ny fahaiza-manao sy ny fizarana traikefa ato amin'ity sampana ity nefa dia resy latrana vao nahita ireto vehivavy marobe SVK tena hita hoe anitry Kristy. Dia resy latra moa izy ato dia faly roso tato amin'ity sampana ity. Manaraka izany ny azoko lazaina momba ny SVK raha eto amin'ny tafo IPMA Toulouse dia hita hoe sampana velona tokoa ary tena mahafitrika satria dia na tanora na ny efa mahazo taona dia samy hita tao avokoa. Dia toa tsy nampisalasala ny roso avy hatrany satria tena hoy aho taoloha tsy tena mbola mahay ny atao hoe inona ny maha-kristianina dia nanampy aho be dia be tokoa ny araka tamin'ireto vehivavy namako reto satria dia teo ny antson'Andriamanitra voalohany indrindra izay nahatoy izao ahy. Izany hoe fitiavany ny fahasoavana no nibitsika ilay fanahy masina ihany koa ka nahatonga ahy hanolo tena ho anisan'ireto vehivavy ao anatin'ny sampana SVK ireto. Hitako ihany koa fa nampitombo ahy ara-pinoana ny tsapako voalohany raha niditra tato amin'ity sampana ity zany satria dia nahazo formation foana, nahazo fizarana, nahazo fijoroana vavolombelona. Efa ny tena dia tsy mbola samy mijoro amin'izany ka mahatoky aho fa Andriamanitra efa niantso ahy dia hitako hoe mitombo tsikelikely ilay finoana ty anatiko ary faly aho satria miaraka mizara fifaliana amin'ireto vehivavy namako ireto. Dia ny firaisana, fiombonana izay ny zava-dehibe. Dia manarak'izay koa raisiko koa ny andraikitra ankehitriny ary miezaka aho anatratra izay tanjona izay fantatsika fa ny Kristy nombo. Dia mahatoky aho fa hitaona an'ireto namako izay mbola tsy tafiditra
n'Andriamanitra nazahoako niditra tamin'izao fikambanana izao dia na ny zavatra nasarika ana voalohany hoe SVK izany hoe sampana vehivavy kristiana dia ny nasarika anako anatevin-darana ity fikambanana ity dia izy mitory ny filazantsara satria manatanteraka ny baikon'Andriamanitra araka ny teny hoe mitoria filazantsara ny olombelona rehetra. Dia veriko izany fa ny SVK dia anisan'ny sehatra iray azahoako manatanteraka izany fitoriana izany ary ny SVK koa dia azahoako mitombo eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, ny fifanankalozana, ny fampizarana ary indrindra ny ara-panahy. Ny nahatonga anako ny zavatra azoko ambara zany amin'ity SVK ity dia azahoan'ny vehivavy manao ny sitrapon'Andriamanitra na ny asany zany ary ao anatin'ny firaisan-tsana tanteraka nanaovana an'izany dia ao anatin'ny fifankatiavana ihany koa dia afaka mivelatra koa ny vehivavy amin'ny lafiny ara-indrindra amin'ny lafiny ara-panahy. Dia ny zavatra hitako koa zany atao amin'ity fikambanana ity dia ny fifampizarana atao isaky ny vory ohatra hoe ny assemblée générale na rehefa misy zavatra atao dia misy ny fitrotrolam-bavaka ny fotoana rehetra dia ny fifampizarana fijoroanam-bavolombelona. Dia ankehitriny manentana anareo mba hiditra amin'izao fikambanana izao fa tena ao anatin'ny fifankatiavana tanteraka sy firaisan-tsaina tokoa izao SVK amin'ny fiangonantsika izao. 12 taona zao natongavako teto ary nidirako tamin'ny SVK dia nafinaritra loatra ny fiarahana tamin'ny vehivavy kristianina reto fa fifaliana fiombiana kakakaka zany ny fiarahanay ary izay rehetrarehetra samy manifika daholy fa tandremo so averinareo olona ray izay ihany ny manifika zay mbola zay fa tsy hoe manifika nefa zay tena manifika daholy zay nenay rehefa miona dia kakakaka be fampianarana ny tenin'ny soratra masina fitazana ny vehivavy ara-pôlitoraly fianarana hira fandihizana ny tantara an-tsehatra maneho ny maha-vehivavy kristianina malagasy fitaizana amin'ny fikorokoroany nafinaritra tokoa maniry ianareo vehivavy hafa koa zay anabe anay mibetsaka ny to tsy misy hoe tanora na antitra na iny fa araky ny taona rehetrarehetra zay afaka hiditra vehivavy midira fa mahafinaritra ry zareo aminay ao dia zay rehefa tonga teto Toulouse dia tonga dia niditra tamin'ny sampana SVK 7 taona zay nidirako tao amin'ny sampana SVK sady 7 taona koa moa natongavako teto Toulouse dia efa sampana vehivavy kristiana ihany fa tana La Réunion tana aloha dia teto tonga Toulouse dia nanohy ny asany fiarahana tamin'ny sampana vehivavy teto Toulouse. Ny amin'ny SVK tena mahafinaritra be ny firaisan-kina amin'ny SVK. Ny SVK dia tena miray hina mihitsy ary feno fifankatiavana ary miombona. Rehefa misy zavatra atao ny SVK tena miara-miombona, mirindra, manao azy ary feno tsikitsiky ny SVK zay no tena mahafaly amin'ny SVK. Rehefa miara-miona dia fitsikitsikiana foana ny mameno ny fiona ny SVK. Zany tena mahafaly amin'ny SVK. Volana monja natongavako teto amin'ny fiangonana FPMA dia miditra mpikambana tao amin'ny sampana vehivavy kristianina ny tenako nafinaritra anahy fa vetivetika tonga dia miavaka tamin'ireo mpikambana izany hoe ao
amin'izao fankalazana ny isataonany sampana vehivavy kristiana zao dia feno fataona katraka miaraka amin'ny isataona sampana kristiana vehivavy a ny midirako ny tapon'ny sampana SVK. Tapa-kevitra tenako a iroso miaraka amin'ny sampana vehivavy kristiana satria natsapa zavatra betsaka tamin'ireo vehivavy, misy reny tao ary misy a tondra vavoko mihitsy. Nafinaritra anahy ny fiarahana tao satria betsaka ny soa azoko tao, anisan'izany zava-dehibe tao a izay azoko a dia ny fizarana sy ny fampianarana ny ten'Andriamanitra isan'andro isan-tokantrano izay nahafa-po fa mamelombelona ny fanahy tokoa satria entina afaka miatrika ny fiainana andavanandro ary indrindra fa ny vavy rehetra. Izany hoe miainam-bavaka izahay vehivavy ao amin'ny sampana kristiana atao amin'ny FPMA dia nafinaritra anahy koa amin'ny maha-olombelona fa dia tena manana andraikitra lehibe tokoa ny sampana vehivavy kristiana eto Toulouse satria na nkasoavana na kahakatsiko dia tena mandray andraikitra be mihitsy ary tsy misy anankiray hoe mialangalana fa tonga dia miaka-rona daholo izahay rehetra dia mahafinaritra zany satria miaina ao anatin'ny fitiavana satria raha tsy misy ny fitiavana tsy afaka manatanteraka izany izay vehivavy ka tapa-kevitra vonona ary anomeritra ny farany a iroso miaraka amin'ny sampana vehivavy kristiana eto Toulouse. Ny azoko ambara zany amin'ny SVK dia manentana antsika zany a mba ahifanaja, ahifankatia indrindrindra fa hitondra mambavaka araka ny teneniko teo hoe Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy antsika dia izy no torontsika isan'andro ary manentana antsika koa zany a eo amin'ny fifanajana, fifankatiavana indrindrindrindrindrindra ny fanaovana ny asan'ny tompo izay ny lehibe indrindra ao anatin'ny fiangonana. Soratoko. Qui a pour titre Fille ou femme. J'invite la SVK à monter sur scène. À Toulouse a une grande bénédiction d'avoir un pasteur titulaire, ce que les autres TAF n'ont pas encore. Donc ça aussi c'est une très grande bénédiction et que nous remercions toujours le Seigneur. Donc avec ce chant, le pasteur va chanter avec nous. Donc voilà, appréciez.
mila tsino itsony ny fony elany jalina ela loatra ny anjara masoandro e andro ny fifaliana fanantenana nomena andresena ny tsy finoana fa izy Andriamanitra manala ny fababona nanofia hoe ny tranoko lasangoja be fa ny tsisy fiangarane eny fahasambarane nanofia hoe ny aina ny afaliny ny mpanome volona veana iana zava-baovao fangejana efa votsitra avy any an-danitra ny teny fikasana tsy tarakory Andriamanitra tompony fotoana fa izy Andriamanitra manala ny fababona nanofia hoe resitsika amindray hoany fatra tonga ny fahalalana
une dernière danse pour notre participation. Et encore merci à tous. Donc voilà, je vais les appeler. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Alice, how we
Chers amis, malheureusement, notre soirée touche à sa fin. Nous espérons que vous avez passé d'agréables moments avec nous. Néanmoins, nous demandons votre indulgence pour toutes les imperfections et nous nous en excusons. Et maintenant est venu le temps des remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont aidés à la réalisation de cette soirée. Tout d'abord, c'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous remercions le Seigneur. Il nous a guidés, enseignés, encouragés pendant plusieurs semaines au travers de nos partages, de nos prières. Il nous a appris à travailler ensemble dans un esprit de tolérance, de persévérance, de joie et surtout d'amour. Sans lui, rien n'aurait été possible. Merci au pasteur Élisée pour l'accompagnement dans l'élaboration de ce Saint-Aune, le pasteur qui a accepté de chanter avec nous et qui est resté exprès pour nous à Toulouse ce soir. Merci à Arlaz qui a écrit les textes de ce théâtre. Merci à Julia pour la sonorisation et la lumière, à Richard pour l'accompagnement au clavier, qui ont accepté au pied levé de nous aider gracieusement. Merci à l'équipe technique et aux Séracères qui ont travaillé avec nous depuis l'élaboration du flyer jusqu'à la diffusion sur YouTube aujourd'hui et encore demain. Merci à Stéphanie pour le montage vidéo. Merci au Sampan d'être là aujourd'hui pour s'occuper des 1001 choses indispensables au déroulement de notre soirée, ce qui nous a permis de nous concentrer totalement sur le théâtre et tout le reste. Merci au SLK FNM de s'être occupé de la billetterie, Thiel et Safif pour la mise en boîte des goûters, STA et SDM pour la distribution des boîtes. Et merci à Jean-Marc également. Et n'oublions pas les STK et notamment Artine qui s'est occupé de l'illustration de toutes les scènes. Et nous remercions également le bureau, le comité, les Fundunas, le Esperma pour votre soutien. Et n'oublions pas Mama Belle, qui est notre conseillère, qui nous a donné beaucoup de précieux conseils et qui nous a accompagnés. Merci. Merci à tous les vaumières du Saint-Aune, Arapana, Etsk, Logistique, Sakaf et Séracère pour toute l'organisation dans les moindres détails. Merci à tous les participants au théâtre, danse et chant, à Jean-Yves qui a accepté de jouer le rôle d'Aculas, car ce n'était pas facile ni gagné d'avance pour tout le monde, mais vous avez tenu bon grâce à votre foi. Merci également aux membres du bureau SVK qui travaillent avec moi, jamais fatiguée, jamais découragée, toujours partante. Grand merci également à la paroisse Saint-Jean-Baptiste qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci particulièrement à Madame Ballas et aux sœurs. Merci de votre gentillesse, de votre disponibilité. Et enfin, grand merci à vous le public qui êtes venus nombreux ce soir. Sans vous, nous aurions été bien seuls. Soyez richement bénis et gloire à Dieu. Maintenant, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous, vous accompagnera partout et en tout temps. Allez dans la paix de notre Seigneur. Amen. Bonne soirée à tous.